fidiananao ny lalana kandeha hifampitaona handeha hifanometanana efa kaiky ny ora izarehetra izao ifarana. Dia mamerina ny araba ho anao indray amin'ny anaran'i Jesosy mba hitondra fitahiana ho anao ny sy fahombiazana ho anao ty resaka ifampiresantsika eto ty indray satria moa maro ny fotoana mbola ifampiresahana sy ionana eto amin'ity fandarana ity. Loha hevitra ho resantsika zany dia mikasika ny atao hoe kristianina. Ny anarany hoe kristianina ve mavonjy ao anaty baiboly ve ilaina ve ny kristianina ve no zanak'Andriamanitra sa ny zanak'Andriamanitra no kristianina sa ny kristianina dia efa zanak'Andriamanitra ary ny zanak'Andriamanitra ve tsy maintsy kristianina sy ny sisa be dia be ny olona nametraka fanontaniana. Nisy olona ny ady hevitra kely mihitsy ary dia mba hitondra fanazavana amin'izay hoe inona marina, inona ny anarana ilaina, tena zava-dehibe ve ilay anarana maha-kristianina. Fa indraindray reny anaran'ireny mety hiteraka tsy fahazahoan-kevitra, mety handiso zavatra be dehibe dia ho resantsika izay. Iaingontsika hijery tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Misy tenin'Andriamanitra iray jerentsika ity ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20-20. Zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy hankany Antiokia ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona nangarangidiny izy roalahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Tany Antiokia zany niantsoana voalohany anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Ary ny maro izy ireo dia kristianina ny antsoiny olona azy satria mpanaradian'i Kristy izay zany nandika anazy. Raha tsaroantsika tsara tany aloha tany efa niresaka hoe le mpanaradian'i Kristy ve no ilaina sa iza, satria rehefa natao ny tantaran'ny mpanaradian'i Kristy ny tantaran'ny Zakaiosy tamin'izay fa ireo mpanaradian'i Kristy dia nanaraka ny Kristy teny an-dalana ho any Jeriko. Kristy niditra tao trano Zakaiosy rehefa niteny tamin'ny Zakaiosy hoe midina ianao fa hiatrano any aminao midina faingana ianao. Jesosy ny mpianatra niara nisakafo tao fa ny mpanaradia tany ivelany. Dia hoy izaho hoe mpanaradia zany tsy tafiditra tao, nanaraka fa tsy mba nidiran'i Jesosy an-trano. Ary rehefa nibebaka Zakaiosy dia nozarainy malahelo nyfananana tsipy ny teny an-tokotany nataoko ohatra sarisary dia mifandrombaka ny mpanaradian'i Kristy. Dia hoy izaho tamin'izay ny mpanaradian'i Kristy dia olona mpandrombaka fotsiny miandry izay zavatra latsaka fa tsy mba niara nisakafo tao an-tranon'i Zakaiosy. Zay zany le mpanaradian'i Kristy ary ireo le natsoiny hoe kristianina. Ny mpianatra teto ny antsoiny voalohany. Zay ve anarana mavonjy ampy ve zay misy fampanantenana ve zay anaran'izay. Ampitahantsika amin'ity tenin'Andriamanitra anankiray ity indray ato amin'ny Romanina 9:7-7 zay efa niresahana teto ity tenin'Andriamanitra ity. Ara zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa raha miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Eto zany dia tenin'Andriamanitra indray milaza ny hoe zanaka dia mpandova. Ny resaka tsika teo ilay kristianina anarana ny antsoina fotsiny fa tsisy teny fanekena, tsisy teny fikasana hoe andova fiainana mandrakizay ilay anarana. Ary eo mabetsaka ny olona voafitaka satria zao maro ny olona mety hatramin'ny anarana. Ny anarana io anarana io dia zao ny olona rehetra mialokaloka anatin'io kristianina io daholo, na mpanao politika na nizaniza rehefa anontanianao kristianina daholo ny olona rehetrarehetra. Zay zany ny hitondrako le loha hevitra eto. Be dia be ny mpametsiana hoe nareo kristianina nandray fanompianarana avy any andrefana tandrefana nareo nampidirina teto nanimba ny saintsika malagasy dia nanitsy hoe tsy ny kristianina koa no ilaina, tsy ny anarana hoe kristianina. Ny anarana hoe kristianina ange be dia be ny fikambanana anatin'ny vondrona anankiray atao hoe kristianina. Ao ny atao hoe fiangonana
katolika, protestanta, tsy miankina sy ny sisa. Ao moa misy manao hoe fiangonana zokony zandriny. Za manokana moa tsy resy lahatra amin'le zokony zandriny satria tsy hitako anaty baiboly le izy. Fa manjary anarana mampisaraka le anarany hoe fiangonana zokony sy fiangonana zandriny. Mampisaraka zany. Ny zokony a mihevitra ny tenany fa lehibe, ny zandriny a tsy de izy. Ny zandriny indray manao hoe ireo zokony ireo efa nilozan'ny toetrandro efa matory fa zay no mifoa. Hitanao, miteraka fifankalana sy miteraka fisaran-tsaina. Ny anaram-bositra foroporonina tahaka ny anarany hoe kristianina hoe zokony a zandriny. Rehefa fiangonana amin'i Jesosy tsy zokony sy zandriny zany. Asa atao fotsiny hoe fiangonana efa ela anga dia fiangonana vaovao. Zay ngamba mety misy satria zay vocabulaire misy anaty baiboly hoe fanekena taloha sy fanekena vaovao. Dia atao hoe fiangonana taloha sy fiangonana vaovao tsy haiko. Fa raha za zany tsy tiako mametraka fanavakavahana hoe vaovao, taloha, zokony, zandriny, mampisy antsana mampisaraka ny kristianina ka sao dia tsy avahan'ny baiboly ho anarana mihetsika hoe fiangonana zokony sy fiangonana zandriny io. Zay zany tiana resahana ato hoe ny kristianina ve mankany an-danitra sa ny zanak'Andriamanitra. Zay zany ny fanontaniana apetraka. Mety azonao avy hatrany zavatra tiako tenenina. Ny zanak'Andriamanitra araka le tantara resahako teo tao amin'ny romanina vakitsika teo dia zao ny zanaka dia manana zo andova. Fa zany kristianina zany mahazo misalotra an'izany daholo ary alokalofana ny anarany hoe kristianina. Ny olona anontanianao rehetra kristianina daholo nefa ny fiainany mbola tena fiainana jentilisa, fiainan'izao tontolo izao. Eto ny fampianarana zany tsy resaka masika mihitsy le izy fa resaka mitsotra amin'ny marina. Itsika kristianina efa nampianarin'Andriamanitra. Paoly moa indrindrandrindra nampianatra zavatra be dia be izy. Raha hikasika amin'ny Paoly manokana fotsiny i Paoly io dia olona manam-pahaizana, mahay lalàna, mahay tenin'Andriamanitra tamin'izy mbola fariseo, Saoly ny anarany. Kanefa rehefa tafahoana tamin'i Kristy izy dia natsapa izy ary vakivavy hoe raha ny fahaizako sy fahalalako izy raha oharina amin'ny fahalalako ny Kristy dia taimboraka. Soratra masina zany. Ka tia-patsiahantsika zany hoe itsika zanak'Andriamanitra ve? Itsika ve hialokaloka ao anatin'le anarana hoe kristianina? Itsika ve hialokaloka ao anatin'le anarana hoe fiangonana zokiny zandriny? Fa reny rehetrarehetra reny fitaka ataon'ny satana hampizarazara ny kristianina hijanona amin'io anarana io mba tsy hahatonga azy hahatsiaro teny hoe zanak'Andriamanitra. Dia zay zany no hitarihana an'ity lohahevitra ity hoe tsika tsy mahavonjy antsika ny anarana hoe kristianina, tsy mahavonjy antsika ny anaram-piangonana, tsy mahavonjy antsika ny fikambanana hoe zokiny na zandriny. Tsy zay no napetraky ny tenin'Andriamanitra. Raha nametraka Jesosy hoe didy vaovao no nomeko anareo mba halalan'izao tontolo izao fa mpianatra nareo dia mifankatia. Zay le hoe didy vaovao nomeko anareo dia ny fankatiavanareo. Jereo nefa na ny anarana hoe fiangonana zokiny sy fiangonana zandriny ary dia mampisaraka. Milazantsika fa ny fiangonana zokiny ny mpivavaka amin'ny fiangonana zokiny manana fijery hafa ny olona izay ny klasiny hoe fiangonana zandriny. Izy amin'izay le ahafahan'ireo fiangonana ireo hifankatia. Na samy fiangonana izay nolazaina ny zandriny iray ary be dia be koa ny mahasamihafa azy dia eo koa dia efa misy fisarahana. Ho anahy zany raha mandinika le anarana napetapetaka vaovao tsy ao anaty baiboly tony tsy fantatro hoe avy amin'Andriamanitra ve le izy ka tsara mandinika ihany tsika fiangonana, tsara mandinika tsika mpitondra fiangonana, tsara mandinika tsika vahoaka fiangonana ao anatin'ny baiboly fe ny zavatra iainantsika amin'izao andro faran'izao. Zay zany mba hitaritako ny saintsika aty am-piandohana. Hiverina amin'le hoe zanak'Andriamanitra ve sa ny kristianina no mandova ny fiainana mandrakizay. Raha nijerentsika le tenin'Andriamanitra roa miavaka teo le soratra hoe kristianina tena voasoratra anaty baiboly fa niantsoana ny mpianatra zay niantsoana olona avy ety avelany zany no namorona an'izany ny romanina sy ny jentilisa hoe reny le kristianina le sady tondrona molona reny ohatran'izany le izy. Mampalahelo ary amin'izao fotoana fa misy olona mivavaka amina fiangonana izy dia rehefa miresaka aminao satria ianao zany tsy fantatro hoe tena tsara ny azy hoe mivavaka be sao dia
nareo mpivavako tony nefa izy amin'io olona mba miditra am-piangonana ihany keo fa fiangonana ngamba tsy mitovy mampieritreritra daholo zany rehetrarehetra zany ka am'izao andro faran'izao a iverenantsika ilay teny amin'ny romanina teo hoe fa raha zanaka dia mpandova zay na tonga ny lohatenyity fandarany teo hoe zanaka mpandova hiezaka hanazava amintsika kristiana hanazava na tsy olona mbola miditra am-piangonana ary averiko ho atsika kristianina ho ny ataoko hoe kristiana dia tsika zay miditra ao anatin'ny vondrona zay manaraka ny kristy nefa mety mbola tsy ho zanak'Andriamanitra mety ho zanak'Andriamanitra hoy izy ianao zay fa zanak'Andriamanitra tsara ny fanirianao fa meteza tena ho zanaka fa tsy zanaka anarana be deaibe nge mitondra ny anarana hoe zanak'Andriamanitra raha misy olona mitony eny an-tsena eny hoe dadanay iny nefa tsy manana kopia naterahana hoe tena nateraka iny olona iny tokoa izy ny olona rehetra avy afaka isantoka daholy raha ianao zao misy olona avany ivelany ihany be deaibe milahatra ao tokotany hoe zay tompoko mba haka ny lovanay atao aminao zay dia gaginao fa izy nareo zay zanakao ka nefa izy ihany tsy fantatrao sady tsy misoratra amin'ny anaranao hoe nateraka ao izy anaiky izara ny fanananao azy ve anao ama-olombelona ny resahako zany ny atao hoe zanaka mandova miady eny amin'ny tribonaly mihitsy ny olona am'izao ny ady lova mahatsiravina be zao a tena mila famantarana sy mila fitaratasy ara-dalàna any amin'ny tribonaly vao hoe mahazo mandova io fa tena zanany ka ohatran'izay ko itsika afaka mitonona ho zanak'Andriamanitra daholo ny olona rehetra ka tena zanaka tokoa izy ny tiana ampianarana eto zany tiana resana eto zany de hoe le anarana kristianina le vondrona kristianina dia anaram-bondrona hialokalofana io fa tsy io nomen'Andriamanitra Andriamanitra tsy namena io tsy niteneny io zay nanavahako azy eto hoe misy fotoana ary Petera ny teny a hoe raha ohatra nareo ka mitondra ny anarana kristiana ozy izy dia aza menatra an'izany na mijaly be ary anaram-bondrona le izy fa tsy ampy zay fa ny ilaina eto le mahazanak'Andriamanitra mba ahatonga antsika ho mpandova fiainana mandrakizay a dia ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra zay mivavaka nampianaran'ny tompo antsika hoe ety an-tany a tahaka ny any an-danitra ka zavatra ampairezina antsika zany dia zao a mety izy tsika ho zanak'Andriamanitra fa aza mijanona kristianina fotsiny ohatra be deaibe koa ny olona miteny ary ty averiko foana satria fantaniana betsaka mipetraka raha ohatra ve ka tena misy Andriamanitra zao mahazo ny olombelona naninona tsy nisakana ny coronavirus naninona tsy nisakana ny aretina fantaniana petraka koa io kristianina io ihany nanimba ny fiainan'ny malagasy fampianarana tandrefana io tsy atsika malagasy io ohatry ny marina vilana daholo zany misy lafy mamarina azy a fa diso petraka le fanontaniana satria any amin'ny tsy izy ny petraka le fanontaniana tsy ny kristianina nitondra fanovana teto ary tsy kristianina ny manimba na manamboatra raha ohatra ka kristianina ny manimba tompona andraikitra koa mpitondra fanjakana fa milaza azy ho kristianina daholy tsisy afaka zany nampanao politika raha nytaninao a rehefa te azo seza izy ka azo mifon'ny olona dia milaza kristiana izy miditra any am-piangonana izy mba azahoana olona hitanao fitaovana politika koa ny anarana kristianina azo ampiasaina izy ka tsy zay ny manimba na tsy manimba fa fitaovana animbana ny toe-tsaina sy ny olombelona manimba ny tenany sy ny fiainany raha simba ny tontolo simba ny tontolo iainana iza nanimba azy Andriamanitra tsika olombelona nanimba azy tsika olombelona nanimba ny tontolo iainantsika raha iverina amin'ilay fanontaniana hafahafa teo amin'izay aho hoe raha misy Andriamanitra maninona zao ny zavatra mitranga tsotra be le valiny efa nanao ohatra teto a ataoko sarina tokantrano ray ho a le izy raha olona ao a-tokantrano a ao amin'ny ray aman-dreniny mipetraka tsara ao-trano matora eo izy amin'ny alina mihidy tsara ny varavarana ka misy loza mitranga ny ivelany any a mino afa tsy hanahan'ny loza sy ninonanjo azy izy fa matotra adoza sy any ivelany tratra ka ho anao na mialokaloka amin'ny anarany hoe kristiana ary tsika menimenitsika jeren'Andriamanitra fotsiny ve Andriamanitra ange efa miteny hoe midiro amin'ny valany matoa miatra amin'izao tontolo izao satana ange efa miteny hoe azo izao tontolo izao sy ny fanjakana sy ny fahefany ka zagaga ianao raha potika any ivelany any raha ohatra ianao a hijery tenin'Andriamanitra ankiray itsika jerentsika ty tenin'Andriamanitra ato amin'ny filazantsara ny jaona toko fa 7 ty a andininy a fa 5 efa nresahako tany aloha fa tsara mamerimberina ampifameno an'ilay fampianarana
zao ny tenin' jesosy. Jesosy eto no miteny vavaka nataon'i Jesosy ty fa tsy hoe jaolina akory no namorona an'ity, fa vavaka nataon'i Jesosy. Zao le vavaka nataon'i Jesosy lava be ny 7 manontolo fa ny 15 ny toko fahafito ambin'ny folo manontolo fa ny 15 ihany vakitsika. Zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy, na hoe amin'ilay ratsy. Tiana tenena zany de zao, matoa Jesosy miteny hoe hiaro azy amin'ilay ratsy no angatahana. Zay ao amin'i Jesosy mahazo ny vavaka io fa tsy ny olombelona rehetra eto ambony tany. Ka raha misy loza mahazo ny olombelona, ny tany ange efa voaoziny, any Satana ange ny tany. Inona mampametraka fanontaniananao hoe nahoana zao mahazo ny olona? Ny olona tsy mahalala an'i Jesosy ny tena mametsiny izany, tiany metsiny an'Andriamanitra izy. De ozy aho matetika miteny somary hoe ny adalany. Ny adalan'ny raha olombelona zao tontolo zao tsy mety manaiky an'i Jesosy ho mpanjaka, tsy mety manaiky an'Andriamanitra. Na ny kristiana raha ao anatin'izay miara-voa daholo satria nahoana mialokaloka fotsiny keo fa tsy zanak'Andriamanitra. Ary rehefa misy teny malaza be moa, haintsika tsy anjery ho jerentsika andreo amin'ny salamo jerentsika eto amin'ny salamo faraky amin'ny 70 raha vakitsika. Ny olona tsy anjery de samy miresaka an'io nandritry n'ireny coronavirus ireny, de io daholo milaza kristiana daholo ny olona de mamaky an'io, nefa maro ny olona tsy miaina an'izay akory. Raha jerentsika zao ny 17 na de hisy arivo lavo aza, na de hisy arivo aza lavo eo anoloanao sy 2 alina eo ankavananao, de tsy hiatra aminao zany. Io tsy anjery. Hijery maso fotsiny ianao ny 19 ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Raha io ten'Andriamanitra io zao no jerentsika, hain'ny olona io hoe raha misy lavo arivo ary eo anoloanao hijery fotsiny ianao sy ny sisa. Raha jerena zany de zao, raha misy loza mitranga reto ambony tany zanak'Andriamanitra miavaka foana rovan'Andriamanitra raha tena zanany. Fa raha kristiana ianao vo, betsaka ankeny kristiana maty ny aretina teo betsaka. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao fotoana hodianao matoa ianao lasa. Raha hiteny zao ohatra hoe ny tenako na ny olona ao amin'ny fiangonana misy be dia be mivoan'ny coronavirus fa mbola tsy nare aloha hatreto hoe nisy maty na ray ary na mpitandrina na vahoaka mpivavaka, satria izay mifankahalala misy vaovao foana tsy maintsy mivoaka rehefa misy zany. Tiana tenenina zany hoe raha misy mametsiny hoe nahoana Andriamanitra mijery fotsiny zavatra mitranga valiny, nahoana ianao mafy loha tsy mety hiditra ao amin'ny valan'Andriamanitra ho arovany. Zay ny valiny ho an'ireny olona be fanontaniana hafahafa ireny. Fanontaniana adala le izy ozy satria izy maty ny ataony Andriamanitra mimena tsiny. Tonga amin'le tenin'Andriamanitra hoe tsy ny zaza mihinana marikivy izy de ny ray ny madilo nify, na ny ray mihinana marikivy de ny zanany madilo nify, fa zay mihinana marikivy madilo ny nifiny. Fa tsy mitombona zany, ka tsy ny adalantsika olombelona no amezana tsiny an'Andriamanitra satria Andriamanitra ke efa nanome safidy. Efa nanome safidy antsika olombelona Andriamanitra. Nomeny safidy tsika olombelona, na tsika hiditra ao amin'ny valany na tsika hijanona ny valany zao tontolo zao. Misy fanjakana roa ety ambony tany. De ny fanjakan'ny Satana zay nakany fanahin'i Jesosy mihitsy hoe fantatro fa zanak'Andriamanitra ianao fa nandrainao ny fanjakan'ny lanitra fa za koa mba manany anazy zao tontolo zao sy ny fanjakana. Ka zao azoko omenanao izy fa mba mihakofa kely amiko anao. Hitantsika, Jesosy ary nalainy fanahy. Ka tsika olombelona ohatry ny zazakely mora adalainy devolontsika. Ohatry ny hoe misy fivorian'olon-dehibe zany de hisakafo be sy ohatr'izany de misy ankizy tsy tia mihinana eo de izy avinge ty misy vola 20 de ndana mividy bonbon, faly ny ankizy mena 20 mividy bonbon de le sakafo be ho an'ny olon-dehibe. Ohatran'izany tsika eo anatrehan'ny devoly. Ny devoly eny lazainy Apokalipsy hoe loha fito manana loha fito, tandroka folo, diadema fito. Zany loha fito zany eny hoe loha anankifito zany, tsy hoe fito ny isan'ny 2, 3, 4, 5, 6, 7 fa loha feno dikan'izany fito zany isa faminan'io hoe manana fahataperan'ny fahalalana ny devoly tany an-danitra. Tsisy dikany amintsika. Ka matoa misy loza miatra ety an-tany vokatry ny nataontsika. Raha ny ravany Sodoma sy Gomora de voasoratra hoe niakatra hatrany an-danitra ny fahotan'ny Sodoma sy Gomora nandravana azy tamin'ny hafa. Ka raha misy loza ety aza miteniteny foana mametraka fanontaniana adala hoe maninona zao manjo ny olombelona raha misy Andriamanitra ny adalantsika amin'ny mahavoantsika fa tsy hidiran'Andriamanitra. Ety amin'izao tontolo zao tanin'ny Satana tsika milalao de potika tsika rehefa tsy manaiky le vavaka nataon'i Jesosy hoe
raha eo tsy mangataka aminao a averintsika le tenin'Andriamanitra teo ato amin'ny jerentsika le tenin'Andriamanitra teo a de davintsika kely vetivety ty izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba herovana azy amin'ny ratsy na amin'ilay ratsy ka anjaranao misafidy a ny anahy moa zany de fitarihana sy fanazavana no entin'ity fandarana ity anazava ny saina ny niko entina mora tsy tahaka n'le fandarana teo aloha ty resaka ty fa satria sarotra be ty resaka ty resaka hoe zanak'Andriamanitra sa kristianina. Ny olombelona rehetra mahazo mialoka ao anatin'ny anarany hoe kristianina daholo na mpanao politika ianao na ijalam-boto ianao na izy ianao mahazo misalotra ary raha notaninao ny olona kristianina daholo. Nisy fanontaniana napetrako tamin'ny mpianatra teto a rehefa mba nisy fotoana amin'ny fotoana mampianatra mpiandry mampianatra ohatr'izany de mametraka fanontaniana raha mandeha eny an-dalana nareo a takariva ainareo ve manavaka raha misy tanora mandeha hoe iny de ho any amin'ny alim-bavaka de iny de ho any amin'ny boîte de nuit ainareo ve manavaka de samy fampijery daholo aloha fa raha fijery ety avelany zany a tsisy mampiavaka ny tanora ndeha ho any amin'ny boîte de nuit sy ndeha ho any alim-bavaka. Miala tsiny raha miteny an'izany fa zava-misy ny teneniko a satria tsy resaka kristianina intsony zao no ilaina fa resaka zanak'Andriamanitra. Tsisy mampiavaka azy zany ny toetrandro fa lozan'ny toetrandro tadidio fa amin'ny baiboly tsy lozan'ny toetrandro a tsy ny toetrandro manova baiboly fa ny baiboly mandoalika amin'ny toetrandro. Itsika no andevoziny devoly amin'ny toe-tsain'ny firenen-kafa de mangalatahaka ny fiainan'ny firenen-kafa de izay a no heverintsika fa mety jery ten'Andriamanitra anankiray tsika. Raha jerentsika ty tenin'Andriamanitra anankiray ty a ao amin'ny bokin'ny Zefania toko 1:5 aramby amin'ny andro amonoany Jehovah zavatra atao fanatitra de ho valiko ny lehibe sy ny zanak'andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny hafa firenena hafa. Tsy ataontsika bitolo ny fantikana teny fa alalino tsara ny tenin'Andriamanitra de ho valiko ny lehibe sy ny zanak'andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa na ny hafa firenena. Ny firenena hafa eto tsara nofontsony aty amin'ny testamenta vaovao fa raha dika ara-paminana iny de jentilisa zay ny firenena hafa. Ny zanak'Andriamanitra zao ny firenena Israely. Ozy Paoly nampianatra hoe tsy ny Israely ara-nofo no Israely ozy izy ny jiosy fa ny zanak'Andriamanitra. Itsika anie ny jiosy vaovao amin'ny Jesosy fa tsy ny Israely ao Israely. Ny Israeliana ange jodaisma ange olona very daholo izy nanohatra an'izany ianao nandalo ianao anehoana tantara fotsiny izy arovan'Andriamanitra izy asehon'Andriamanitra ny teniny tsy hovany fa ny lanitra tsisy fanekena men'Andriamanitra ny jiosy fa ho any an-danitra ny jiosy fa hitoetra fotsiny raha mitandrina ny lalàna izy fa meny an'i Jesosy ny jiosy fa ny jiosy nandahan'i Jesosy Kristy. Zay zany tsara fantatsika ny jiosy nandahan'i Jesosy ary be dehibe ny jiosy tonga eto zao mitory zavatra vaovao hafa de be dehibe no voafitaka fa Jesosy efa niteny fa zay mandray azy ihany ny manana fiainana mandrakizay izy na mitoky. Ka le tiana tenenina eto zany raha resaka fitafiana ivelany mety ivelany ny zavatra resantsika. Ny fitafiana manara-damody fa ny baiboly tsy manara-damody. Fitafiana voaviana niteraka ny lamaody. Ny lamaody tamin'ny andro ny fahatandroana zao tsy hita amin'izao intsony. Misy miverina kely ary zao le patte de poule kely le manara-dranjo kely neny lehilahy. Taloha nge nisy an'izany fa tsy vao zao kory nisy an'izany efa ela zany nisy fa miodikodina vadibadika eo. Raha ny tiana resahana zany de zao be dehibe ny olona manao lamaody ny fivavahana fombafomba vaovao zao ny fomba ny any an-dafy ohatran'izao ny fivavahana any an-dafy de tsika malagasy indraindray mangalatahaka fa tsy makatahaka. Ataontsika le fomba nefa tsy mety amin'ny fomba toe-tsaina malagasy antsika izy manimba ny toe-tsaintsika izy ohatra daholo zany raisiko zany. Ka ny tiana tenena eto raha iverina zany tamin'le resako teo aloha de zao betsaka ny olona no tsy malala ny toerana misy azy hoe zanak'Andriamanitra fa izy sa kristianina. Rehefa mialoka anatin'le kristiana izy de ampy azy zay. Zany efa miteny antsika fa tsisy teny fanekena na teny fikasana anaty baiboly. Misy teny telo angamba mety resaka kristianina ao Petera koa ny resaka. Any amin'ny asan'ny apôstôly koa misy, any Petera koa misy. Fa zao ny teniko amintsika. Ny anarana hoe kristianina de anaram-bositra vao meny ny jentilisa ny mpianatra. Fa Jesosy tsy niteny mihitsy hoe de ho atao kristianina ny anaranareo ry mpianatra fa satria nareo mpanaraka
ohatra ny fiteny amin'izao fotoana hoe kristianisma, isma, rehefa ny zavatra misy hoe isma, efa resaka filôzofia ilay izy zay, resaka efa fampianaran'olombelona, efa lasa filôzofika, lasa zavatra efa tsy ara-baiboly intsony zany. Ao amin'ny baiboly tsy izany isma zany, fa fomba fijerin'olombelona zany, fa ny zavatra ilaina dia zanak'Andriamanitra. Raha misy ny atao kristianisma dia misy zany atao hoe zanak'isma ve zany, zanak'andriamanitrisma. Tsy fantatro fa ny fampianarana hoentina eto dia fampianarana entina anokafana masontsika mba tena ho zanaka hampandovan'ny lanitra fa azavitan'ny anarana hoe zokony zandriny zao tsy resy lahatra amin'ilay anarana izy fiangonana zokony zandriny mety tsy mety ampiaino izy fa tena tsoroko izy jereo aloha anaty baiboly raha misy an'izany dia manaiky raha misy an'izany eo. Ka raha nyforontsika ohatry ny anarana kristianina ihany koa felokalofany ny anarana zoko zandriny dia mampiady, mampisaraka, dikan'io zany antsana hampisarahana ny mpivavaka io. Ny kristiana aloha voasaraka io fa raha zanak'Andriamanitra na zokony izy na zandriny ny fiangonana misy azy tsy izy dikany. Ho an'ny zanak'Andriamanitra zany ny anaran'ny mpiangonana tsisy ilany azy, fa io zany ny takian'ny fanjakana dia tsy maintsy hapetraka. Fa ny kristianina mametraka olana be amin'ny hoe zokony zandriny kristianina mametraka an'io, fa ny zanak'Andriamanitra manova zavatra be zany io anaran'io, manova zavatra be io anaran'io satria ny anarana hoe kristianina dia na mpitondra fivavahana na ataoko hoe mpitondra fanjakana ary rehefa te azo mifonao izy satria ny kristianina mibetsaka ohatra eto Madagasikara zao finoana kristianina ny tena betsaka, le kristianina ndresako eto fa tsy zanak'Andriamanitra, dia mirotsaka kristianina daholo mpitondra mba azahoana vato betsaka. Rehefa azony io ny fiangonana no katony voalohany, n'inona antony na inona antony. Raha tena misy fanasitranana ny fiangonana ary tena man'Andriamanitra an'Andriamanitra ny mpanao politika hoe kristianina tena fantana fa an'Andriamanitra io tsy hinan-katony fa io no ataon'ny mpanasitrana. Ny hôpitaly sokafana fa ny fiangonana katona, nefa ny fiangonana zany hoe ny kristianina zany tsy mino fa manasitrana Andriamanitra. Zay zany ny azoko raisina ihany koa. Ny kristianina zany tsy mino fa manasitrana Andriamanitra, tsy mpitondra ke kristianina matoa akato ny fiangonana tsy mino izy fa manasitrana ny fiangonana. Tsy etintsika hitsarana an'izaniza zany nanenjana an'izaniza fa na iza mpitondra teo na iza mitovy daholo. Ho anahy zany rehefa te amin'ny fanjakana zao tontolo zao mitovy daholo. Resaka tena tsy afeniko ty. Ny mpitondra fanjakana zao ny sary hitako aminy. Za tsy mpanao politika fa zao ny zavatra hitako. Raha tsika eto Madagasikara efa voazanaka sy tena nandevozon'ny frantsay ny toe-tsaintsika malagasy, simpontsika tsika tsy tafavoaka intsony raha mbola hoe zao tontolo zao satria fanjakana zao tontolo zao ny misy tompony. Zay olona ho avy eo dia zao daholo ny toe-tsaina tsy maintsy ao anatiny. Teo daholo ny olona naka ary samy ritra mimpaisoka dia alao mba anjarako indray zao dia tambatambazina ny sehatra misy rehetra. Raha kristiana ianao dia kristianina koa izy mba azahoan'ny fonao, azahoan'ny vato betsaka. Raha mpanompo sampy ianao dia mpanompo sampy koa izy mba azahoan'ny vatonao. Jereo zany fa misy zany. Raha mpanao fanatanjahantena ianao dia mpanao fanatanjahantena koa izy mba azahoan'ny fonao, azahoan'ny vato anazy. Zay no atao politika. Ary zay no tsy idiran'ny fiangonana resaka politika. Raha vao fiangonana ny idiran'ny politika na miditra resaka politika dia efa simba izy zay, efa tafiditra ilay ratsy. Ny iza ilazana iza, sahako miteny an'izany eto satria filazantsara ny toriko, za tsy mamorona ny hevitro. Ny filazantsara miteny jery ten'Andriamanitra tsika farany hamarana antsika an'izay fehikevitra. Teny ato amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko faharoa ity no jerentsika. Timoty faharoa toko faharoa epistily moa zany no tena filaza azy fa mahazatra ny lela fotsiny sy ny vavy hoe boky. Ny andininy fahaefatra ho an'ny rehetrarehetra ty, ho an'ny kristianina ty, indrindra fa mpanao politika, indrindra fa mpitondra fivavahana manao politika. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningy tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Miaramila an'Andriamanitra ianao sa miaramila an'izao tontolo izao, fa fanjakan'izao tontolo izao aneo fa niteny Satana hoe miakofa amiko izay mily. Be dia be mety ho gaga amin'ity resaka fampianarana atao ity fa ny fampianarana tsy afenina fa mila avoaka izao.
alao ny mpanao politika hanao politika, de alao tsika miaramila ny lanitra hanao fanjakan'ny lanitra, fa samy manana ny nametrahana azy. Andriamanitra nge nametraka an'ireny mpitondra fanjakana ireny e. Ny mpitondra fanjakana rehefa tia mifaizina ny firenena de mpitondra fanjakana loza be no apetrany eo, tantaran'ny baiboly zany. Rehefa tia hanavitra ny firenena izy de mpitondra endry no apetrany eo. Andriamanitra mametraka an'ireny mpitondra ireny any, fa tsika tsy miditra amin'izany. Tsika jereo tsara fa raha zay no izy a tamin'ny andron'i Jesosy a rehefa nitenen'ny Pilata izy hoe mpanjaka avay ianao de eno izy, ko maninona tsy avotanao ny ianao de fanjakako tsy etỳ tany. Fa raha zany izy naniraka miaramila ny raiko hamonjy ahy. Fa izao a raha tena politika nalean'i Jesosy a de Herôda no nahongany. Tsotra nge de nahongany Herôda de vita e, satria tsy hanorina fanjakana etỳ tany izy, fa izy ary ody rehefa kelikely teo hiverina any an-danitra. Ka noho zany a verina amin'le loha hevitra tany am-boalohany aho hoe itsika ve kristianina sa zanak'Andriamanitra? Sa tsika kristianina zanak'Andriamanitra? Mety ilaina ve le anarany hoe kristianina? Tena zavatra tena ilaina ve le anarany hoe kristianina? Fa raha nametraka ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Romanina teo a de nametraka Paoly hoe fa raha zanaka ozy izy de mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova amin'i Jesosy Kristy, fa tsy natsiny hoe fa raha kristianina. Ka io moa tonga amin'le hoe vavakisoa misira l'izy a, fampianarana nomena anokafana saintsika mba halalantsika ny zavatra misy iainantsika, de toizantsika miloha hevitra hafa indray a ny fandarantsika manaraka. Tinataon'izao tontolo izao